Faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy faly ihany koa miaraban'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na mivantana zany na mety amin'ny fotoana hafa izay ahafahantsika manaraka an'izao manona fiadanan'ny tompo indray amintsika rehetrarehetra izay mbola afaka manaraka tahian Jesosy tsika rehetra. Salama tsara ve tsika? Misaotra ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia misaotra azy ihany koa mbola afaka miaraka tahaka izao. Maka soratra masina avy hatranintsika fa tsika mifampahery amin'ity andro anio ity. Luka 2:20 no andeha ovaketsika anio. Ny Luka 2:20 dia faminaniana nataon'i Jesosy. Ary Maria neto fa boky Luka dia voasotra tany any amin'ny taona 10 mahery kely tanoany taorianany tamin'ny vanim-potoana iainantsika sao zany dia ny zavatra fanambarana nataon'i Jesosy voalohany indrindra tao anatin'ity Luka 21 ity dia ny amin'ny andravana ny Jerosalema sy ny aviany indray. Izay mahatonga izy eo faminaniana iray manontolo satria efa fantatritsika ny faravan'i Jerosalema tany amin'ny taona 70 tanoany ny andravan'ny Romanina azy. Dia Luka 2:20 no andeha hojerentsika andeha ny 4:30 hatramin'ny 5:30 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Ary mitandrema fandrao fonareo vesaran'ny vokatra fisotrotoka sy ny fahamamona ary ny fiainana zao fiainan'izao. Ary rehefa ohatran'izay ilay izy dia ho avy tampoka aminareo tahaka mifandrika zany andro zany. Fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa membena dia mivavah mandrakarivo mba hahery ianareo ka handositra zany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'zanak'olona. Amen. Verina kely ako amin'ilay tantara amin'ny 15 izy mitantara mikasika ny Jerosalema izay horavana dia avy eo izy mitantara ny 20 raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila nareo dia ako fantatrareo fifambiakaiky fandravana azy. Rehefa horavana Jerosalema dia afatra ho an'i Israely ty party ity lozam-bevoka sy mitaizakely mila mandositra izy. Fa eto manomboka amin'ny 15 dia miverina amin'izay izy vanim-potoana hafa, vanim-potoana izay isy indray aty aoriana lavitra be any faravan'i Jerosalema. Izy famantarana ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Ary ety ambony tany dia izy fahorin'ny firenena. Za zany tiana zavakely anao aloha inona le hoe ho avy aminareo tampoka zany fandrika izany. Izy fahorin'ny firenena ozy izy amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany. Dia ho reraka ny fon'ny olona noho ny fatahorany sy ny fiandrasany an'izany zavatra ho tonga ambonin'ny tany zany fa ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia ahitany zanak'olona ho avy ao amin'ny rahona mikery sy mivoninahitra lehibe izy. Ary avonandreo zany zavatra zany dia miendradraka sy nrato alohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo. Manome détail zany Jesosy hoe inava zavatra izay hitranga. Voalohany indrindra ho ravy Jerosalema fa ho ambadika izay ihany koa dia izy famantarana ny masoandro ny volana ary ny kintana. Misy zavatra anankiray izay azavain'ny soratra masina ny amin'ny andon'ny soratra masina hafa hoe ny masoandro ampidiana ho aizina ary ny volana ampidiana ho rà. Dia ny dikan'ny masoandro ampidiana ho aizina dia mazava tsara amintsika hoe resaka éclipse izy io. Dia io éclipse io araka ny fandinihan'ny mpandinika anazy dia tatoatao vanim-potoana izay niainantsika dia be mihitsy ny éclipse solaire zany ny volana manakona masoandro dia lasa maizina le masoandro. Ankoatra ny éclipse solaire ihany koa dia zavatra hitantsika dia ny fanakonan'ny masoandro fanakonan'ny loto
maloto be mihitsy ty zao tontolo zao ty de takona matetiky masoandro io de akoatran'izay ihany koa de jereo tsara le zavatra lazainy hoe isy fahorin'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany de ho reraka fon'ny olona noho ny fatahorany fiandrasany zavatra zay ho tonga amboniny tany zany hoe melohan'ny fiavian Jesosy rehefa hitanareo zany ozy izy raha vao mendoza ny zavatra any de mindradrak'andro anareo lohanareo fifakaiky manakaiky ny fanavotana anareo melohan'ny fiavian Jesosy zany de manambara izy hoe isy fahorina amin'izay amin'ny firenena nisy foana ny fahorina fa le fahorina iainantsika le fahorina ny iainany tamin'izany fotoana zany zany ohatrany hoe mandalo kely ray ny ato de mandalo ndray ny ato de mandalondalo kely ndray ny ato de ohatran'izao ndray ohatran'izao fa ny fotoana izay madiva hiavian Jesosy de irondrona amin'izay ireo zavatra ireo le lazainao hoe firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany de misy milaza le izy par interprétation hoe vahoaka any amin'ny apokalypsy izay vahoaka zay fa aty amin'ny fanambaran'i Jesosy de le firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany de io ambarany eo io ihany ny fahoriana ny fahaverezan-kevitra sy sisa rehetra de zany zavatra mitranga manerana n'izao tontolo zao amin'ny tany rehetrarehetra zay tsy mikorotana amin'ny resaka inona re fahantrana de mikorotana amin'ny resaka fiovaovan'ny toetrandro mikorotana amin'ny karazan-javatra maro isan-karazany izay miseho eo anivon'ny fiainana de io fanambaran'i Jesosy io daholo le izy de zao izy ary izy nanao fanoharana taminy hoe jereo ny aviavy sy ny azo rehetra raha hitanareo fa manariko reo de fantatrareo fa ifakaiky sady ny lohatony de tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga zany zavatra zany de koa fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra ity aviavy ity de fanoharana fanaon'i Jesosy ary ny aviavy ao anaty sotra masina de miresaka mikasika ny Israely raha tsy isa ohatra ny amin'ny Luka 16 any izy manambara zay zavatra hoe nisy olona nanana tany nanana aviavy namboly aviavy teo ambony tany mboloboka de rehefa ny andro vokatra izy telo taona tsy isy tapao io izy fa manimba ny tany Israely faminanina mikasika ny aviavy iny de ohatran'izay ihany koa ty sary omen Jesosy ty hoe jereo izy io aviavy io fa rehefa manarika io dikany hoe manarika de zao potra daholo ny raviny rehetrarehetra de efa kaiky ny lohataona ny sarylay aviavy manarika de sarin'ny Israely mivoaka daholo ndray ny raviny rehetrarehetra tsy mamoaka vo izy fa ravina fotsiny ny avoakany de efa kaiky izy ny lohataona inona le lohataona efa kaiky de io lazain'io hoe tahaka izany koa raha vao hitanareo zany zavatra zany de ao koa fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra akaiky ny fiavian'i Kristy ny aviavy manarika de ny fodiny Israely tao amin'ny tany taona 1948 de io Israely tonga ao amin'ny tany io de tsy aviavy mamoaka vo fa manarika fotsiny zany hoe feno ravina fotsiny ina le ravina le ponina be deabe ao efa manomboka restauré moramora mponina mbola tsy tena ao daholo izy rehetrarehetra fa mbola miparitaka be raha zao tontolo zao mbola ho averina daholo fa io fodina io le fodin'ny jiosy amin'ny taniny inona atao hoe aviavy manarika de miditra amin'izay tsika amin'ny afatra zao amin'izay ny afatra Jesosy hoe rehefa mitranga zany zavatra zany de inona ny zavatra izay tokony ataon'ny olony jereo tsara le zavatra ataon'ny tompo fa izao tontolo zao de ahita tampoka izao tontolo zao de ho tongavan'ny fahoriana tampoka izao tontolo zao de ho tongavan'ny problema tampoka fa ny olon'i Kristy de ampafantarany dieny melo fa isy zany zavatra zany mba haninona mba tsy ho taitra satria rehefa taitra de mikoropaka rehefa mikoropaka de vaky ny takotra ka mba tsy hahatonga anao amaky takotra amin'ny fotoana zay hiavian'i Kristy ka eo vao hikoropaka hoe akatsy akaroa anao an'izao isy olona eritreritra hoe io vao anao évangélisation voy les baffles fa ny zavatra zay ataon'ny tompo de zao melohan'ny zavatra rehetra de manambara izy miteny izy ary io no mampiavaka ny olon'i Kristy amin'ny olona hafa rehetra no mampiavaka an'i Jehova amin'ny Israely tsy teny fa ny mampiavaka an'i Jehova amin'ny Israely de ny présenceny de ny fitahian'i Israely de ho fantatra ny firenena rehetra ozy izy fa eo anivonareo Jehova
ary tsy fahaizan'ny olona zay zavatra izay dia lasa manao kopikole Israel ny olona dia lasa mitaky ihany koa an'ilay famantarana avy amin'ny Jehova hoe mba aseho ihany koa amin'ny famantarana ho soa dia ho fantatry ny olona ihany koa fa momba anay Jehova rehefa manana trano be zay rehefa manana villa zay rehefa manana tomobile izahay rehefa manankareny zay mandeha tsara ny asanay tsy taka an'izao tontolo zao ohatra zany mantsy nilaza ny Israel fa te amintsika tsy dia misy jiosy fa ny amin'ny tany misy jiosy zany mampatonga ny olona mankala jiosy ny jiosy raha mivarotra raha misy mpivarotra anankifito milahatra dia misy jiosy ray any amin'ilay jiosy daholo ny olona mandeha dia mialona ny olona dia lasa namoronana teny manokana mihitsy ny jiosy fankalana jiosy satria ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia mankala jiosy manana parti mankala jiosy daholo dia namoronana teny manokana tsy tonga atao tsaiko ina antisemitisme zay le izy antisemitisme tsisy karazam-pirenena hafa ankalainy zao tontolo zao akoatran'ny jiosy fa zareo manana an'izay fa famantarany vahoaka ny Kristy satsy miteny ny kristianina satria ilay kristianina lasa anarana fomba fiantso fahobe fa ny vahoaka ny Kristy ny ondry ny Kristy ny fiangona ny Kristy ny famantarana ho antsika dia ninona ny teniny izay miaraka amintsika taloha ny fanatrihan'Andriamanitra dia ny andro rahona sy ny andro afo fa ankehitriny ny fanatrihan'Andriamanitra dia ny teniny izay omeny antsika amena io teny iny tokony hafapo anao amena ny fitahiana mandalo tonga mivoaka mandroso miditra fa ny tenin'ny Kristy io maharitra mandrakizay ary io no tokony hoenitsika fa zavatra sarobidy amintsika hoe hiatrika ny zavatra izay misy ny zavatra izay mitranga ny zavatra izay mahagaga ny olona ary maro ny olona zay tsy ho gaga ihany koa mbola variana amin'ny ataony ihany ozy izy sotra masina milaza rehefa naminany ihany koa Jesosy rehefa ho avy aho izy Jesosy dia zao tahaka an'izao ny zavatra izay hitranga mionana ny olona misotro ny olona mampakabady ny olona voakapakarina ny olona tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa ihany ho avy tampoka amin'izany fotoana zany amin'ny fotoana tsy apoiziny ho avy zany fotoana zany satria manino tsy manana n'ilay teny izy tsy manana n'ilay fanambarana izy fa ianao omeny Kristy ny teniny melo lalana an'izany zavatra rehetra zany amen dia zaho amin'izay ao anatin'ilay teny dia manafatra tsara ny tompo hoe fantatro tsara ny toetra ny olombelona fa rehefa tonga ny problema sy ny fahoriana dia ny zavatra ain'ny olombelona dia ny fiahiahina an'izao fiainan'izao ny olombelona na efa ho faty ary mbola mieritreritra ny volany foana ny olombelona na efa ho faty ary mbola mieritreritra ny arenany foana ahoana ty ahoana roso sisa rehetrarehetra rehefa afatesana zany eo ihany mavesa-danja le izy fa mihoatra lavitra noho izay ahoana le fananantsika ahoana le ohatran'izao ahoana le ohatran'izao dia ozy izy ny tompo manafatra tsara ho an'ny zanak'Andriamanitra manaova maina aloha zay zanak'Andriamanitra ozy izy ny tompo manafatra tsara ny zanak'Andriamanitra mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany zany zavatra izany zany hoe misy ny fahoriana misy ny problema misy ny tsy fananam-bola misy ny tsy fananana asa enina dia tamivo ny fiangonana misy ny tsy manana asa otsika hoe ampiditra mpianatra zao misy sahirana manao an'izany amin'ny olona sasany zany tonga dia automatika fotsiny ina ny ilaina oke tonga dia ty lista tsy akany tany hoe ohatriny tiana ohatriny amin'ny olona hafa tsongolohana tsirairay ohatriny ty 200 atsy ananina tsy misy 700 isaina hatramin'ny 200 sy 400 fa zany zavatra zany izay fahoriana iainana izay zavatra mitranga ao anatin'ilay tontolo andro iainana sy tontolo mpiainana dia izy izy sotra masina hoe azavela ny fonareo fesarana zany tsy tokony anina zany ny fotsika tsy tokony avesatra ny fotsika tsy tokony avesatra ny fon'ny zanak'Andriamanitra na inona na ady ny ady ange misy foana ny problema misy foana fitadiavana misy foana ny zanaka tsy maintsy karakaraina ny vady tsy maintsy karakaraina ny tokantrano tsy maintsy atao zay ampilamina azy sy ny sisa rehetra fa ahoana ny afatry Kristy amintsika aoka tsy ho vesarany zany ny fona misy ny zavatra ety ivelany fa tsy atao manavesatra ny any anaty satria maniny ny any anaty miandro ny fiavian'ny tompo amena ny any anaty miambina ino ndika miambina osika miaritory satria manina rehefa vesarany zavatra fotsika dia manino
matory isika. Zareo rehefa miasa ny problema ny lohanao, anao mavita vavaka, zay ny atao miara matory. Azonao ve le izy? Rehefa iasany ny zava-manahirana ny anatinao any, anao mavita manompo ny tompo. Misy ary sasany tena zange tena tiako angely izy tena mbola misy an'izao, mbola misy an'izao, mbola misy an'izao. Zay ny atao hoe vesarana. Tena mahafinaritra le fotoany, tena mba ohatra zao, tena mba ohatra zao, tena mba ohatra zao. Zay vady moa mitsikitsiky matetetika rehefa maheno olona ohatra an'izay. Izy tena conscient mihitsy any anatin'ny sainy any fa eto ny tokony isy azy. Fa izy à chaque fois mipirina any izy dia afaka efa-bolana indray izy mandefa message amiko, mbola tsara manitra ve pasteur? Manao eny ianao fa tsy hitanao eo zany. Afaka embolana indray izy manoratra, mbola afiry moa le fidirana. Vesarany fiainana zao fiainana zao dia lasa matory ny fiainam-panahy. Natao hoe matory ny fiainam-panahy, atao hoe matory dia tsy manao ninino. Zay ny atao hoe matory au repos, zay ny atao hoe matory. Rehefa matory ianao mivotsitra ny ozatra rehetrarehetra, muscle sainao tsy mieritreritra asa intsony, ny vatanao mitsotra be, tsy misotro rano, tsy mihinan-kanina, tsy manao ninina, au repos, zay ny atao hoe matory. Toetra zay koa fiainam-panahy rehefa vesara ny zavatra maro isan-karazany. Vesara ny fiainana zao fiaina zao, vesara fitadiavam-bola, vesara fitadiavana promotion. Zako efa fampizara misy karazana olona nge tsy mety afa-po amin'ny fianarany. Mianatra foana ny atao raharaha. Tena tafapetraka lalina ny anatiny any mihitsy ny angamba le hoe fianarana no lova tsara indrindra. Masaka loatra. Any ka na dia efa 50 taona ary mbola miandro lova tsara indrindra ihany. Alizy tena tsy miankina mihitsy amin'ny fananana sisa fa matsiaro an'ilay teny mijaonina mihitsy any amin'ny jaonina voalohany toko faharoa andiny fahaenina folo any ny zavatra hita amin'izao tontolo izao nge dia tsy misy afa-tsy filan'ny nofo filan'ny maso arehaka momba an'izao fiainana izao hoe. Ho azay mbola tsy mahazo aleresaka dia averiko eto fa ny atao hoe rehaka dia avy amin'ny rehaka ny fototeny ny fireareana. Fireareana. Zay zavatra mampireare. Zay zavatra mafiera. Dia miazakazaka mafy mba anana fierteny amin'ny tena. Zany ny Andriamanitra zao tontolo zao. Ino moa ny atao Andriamanitra? Zavatra inomaizana, zavatra minona tena, zavatra anaovana an'izay tsy tokony ho fanao rehetrarehetra atateraka anazy. Dia ohatra hoe efa 50 taona mbola miazakazaka ihany mitady diplôme. Mbola miazakazaka ihany manao an'izao, mbola miazakazaka ihany manao an'izao. Fa reny rehetrarehetra reny inconsciemment tsy fantatry ny zanak'Andriamanitra fa ampahafantariny tenin'i Jesosy ankehitriny amintsika. Fa manavesatra amin'ny fotsika reny. Ity vatatenantsika ity izay tsy fantatra na rovina no hiala eto ambonin'ny tany. Dia variana vesarana n'ity rehetrarehetra ity. Fa ny tompo manolo-tsaina atao anatin'ity afatra ity. Aoka tsy ho vesarana zany ianareo. Inona ny sarin'ilay hoe fimamona sy fisotrotoka, ho vesarana fisotrotoka sy ny famamona. Natao hoe famamona sy fisotrotoka dia zao, rehefa misotro ianao zany, misotro divay ohatra, na misotro labiera, na misotro zavatra ohatra zany. Raha petite quantité ny sotronao, raha kely ny sotronao dia tsy mamo ianao. Fa rehefa grande quantité ny sotronao, mihoatra ny tokony ho sotrona, dia zay ianao ny atao hoe mamo. Ny endrik'ilay fimamona sy fisotrotoka eto zany tsy resaka divay fotsiny ihany. Ka eritreretana indray hoe zay misotro divay zany tsy hitsenan'ny tompo eny amin'ny raha alanitra. Fa le sary avoakan' Jesosy ao anatin'izy mihitsy le hoe misy zavatra be dia be ao anaty ao. Misy zavatra be dia be manavesatra ny fo, misy zavatra be dia be manavesatra ny sainy. Efa laza tamintsika ny tompo e. Za mianareo inona moa izy? Fitsarana. Fitsarany fanahy. Makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra dia mavesatretana.
fa zaho anome anareo fitsarana. Dia eto izy manambara tandreny vesaran'entana indray izay efa niteneniko anareo eto aty amiko fa zaho anome anareo fitsarana. Izy tsy niteny vahako le izy rehetra. Fa eto fotsiny ozy izy présenté hoe fotsiny Jesosy ty le izy sy anaovanao azy za. Fa za tsy ho vesarana etsony. Amen. Za miandro ny fiavianao. Za te hiaina ny antom-pisiko. Za te ho velona ho an'i Kristy. Za te havokatra. Za tsy Israely ka avy manaroka. Fa za avy mitondra voa. Amen. Zany ny tokony fiainany zanak'Andriamanitra. Fa tsy manao fiainan'izao tontolo zao fotsiny. Ina fiainan'izao tontolo zao atao daholo ny rehetrarehetra ampiana vavaka samy vita. Fa tsy zany ny fiainany zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra dia novainy Kristy ny antom-pisiny. Nesoriny teneny mihitsy mankanesa ty amiko ary averiny indray izay afatra izay amin'ity andro androany ity enao mavesatretana. Miasa fatratra fa azosika toizana ihany koa hoe miasa saina fatratra. Enao mavesatretana sy miasa saina fatratra. Mankanesa indray enao eo an-tongotry Jesosy. Aza entina ny entanao, aza vesarana ny fonao fa ny fonao sarobidy. Amen. Aza vesarana ny sainao fa ny sainao sarobidy. Amen. Mba tsy ho zanak'Andriamanitra fotsy volo tanora niditra ny lanitra. Fa mazanak'Andriamanitra falifaly sy ravoravo satria netiny Kristy neta-mavesany. Napetrany teo atsorin'ny tompo dia maivamaiva ny eriny fongy. Maivamaiva ny eriny sainy. Miatrika an'izany fiavian'i Jesosy Kristy zany. Fa inona ny anjarantsika ozy izy sotra masina dia hifarantsika. Tsy mitondra ny enta-mavesatra sy ny fiainan'izao fiainan'izao sy sisa rehetra. Fa ozy izy hoe hiatra amin'izay rehetra. Ilay izy zany ny tena problema dia zao nge raha lasaina-pavy. Zao zany tena mahita hoe ny tena fitaky ny devoly ao anatin'ilay izy dia zao. Le enao mihitsy le koropahany enao zany nefa enao rehefa mikoropaka avy eo tsy mahavita mavahan' le zavatra akory. Za tena lazaiko anareo za rehefa tara vao mainka mandeha mora. Za tsy raha ohatra zany hoe hiditra tem-piangonana dia amora ambin'ny folo ohatra fidirana dia amora ambin'ny folo sy dimy mbola any ananinany tsy manitsaka ny accélérateur zany vao mainka alefako mora milamina tsara. Ka za efa tara na andeha mafy na andeha morako. Ka tsy aleoko mandeha milamina tsara. Dia mandeha teo anina moa ny anaran'ity izy. Efa ela be ty tantara ty. Mety efa 10 taona tany ho any nisy accident teo amin'ny Mare Masay io. Dia inona no nahatonga le accident? Tara le ankizy, le mpianatra. Dia rehefa tara le mpianatra dia nikoropaka ray mpianakaviana. Nandeha mafy be izy teo amin'ny Mare Masay. Rehefa nandeha mafy be izy dia misy ankizy miazakazaka vao maraina nanomana BPC ngamba izy nanomana bac miazakazaka. Tonga dia nanidiny ny tôbily iny dia tsy alaran'ilay tôbily le ankizy miazakazaka dia maty sur place. Vokatry ny famaizana, vokatry ny fikoropahana. Dia hoe zany hoe ny asan'ny devoly dia zao. Ny devoly manome saina antsika. Tsisy devoly aloha ny anatsika. Amen. Izay zanak'Andriamanitra tsisy toerana ho an'ny devoly any anatin'izany. Fa zanaka ny devoly ny tonga dia hanana ny devoly accès tsotra zao fotsiny, amboletra tsotra zao. Fa ny saina, ny zavatra hafafy. Zay mahatonga antsika afampiresaka tsy haiko na tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana hoe tandremy tsara mihitsy ny tontolo manodidina fa manao lavage de cerveau anao daholo ireo rehetrarehetra ireo. Lavage de cerveau daholo ny ataon'ireo. Dia zavatra fafy ny devoly asainy miay enao. Nalozana mivavaka zaza. Izy mampiasa olona amin'izany. Ny vady ao an-trano io ampiasainy amin'izany. Ny rafozana ampiasainao amin'izany. Misy mieritreritra zao rehy mpianakaviana tena le anahy mihitsy zany pasteur, le anahy mihitsy. Misy zavatra mifafy ohatran'izany.
ianao tsy afa manoatra par rapport am'le situation fa ianao asainy miahy. Tanao mitovy am'le olona teo efa tara fa misy manaporitra tsotro zao hoe itsao mafy be io accélérateur ataovy 120 am'lala masay manidina ny tômôbila ny sotina satria le olona le isany mandeha aty amin'ny sens aty le ankizy tsy haiko na taty amin'ny sens ilana teo am'le ohatran'ny trottoir malalaka be io ny miazakazaka fa dia tafatsambikiny ny tômôbila iny nandona an'le zaza dia maty teo ny eo le zaza. Misy fitaka tahaka san'igny ataony devoly asainy manao tao foana ianao nefa fanaovatôva-pony enganeka marina ny fomba fiteniko azy nefa fanaovatôva-pony tsy mitondra naizanaiza akory. Asainy miay ianao, asainy mieritreritra ianao, asainy mampiasa saina ianao, asainy manao an'izao rehetrarehetra zao ianao nefa tsy mitondra naizanaiza akory fa mampiala ny fiadananao zay nomeny kristianao fotsiny le izy. Izy efa milaza zany menareo fitsarana, zany menareo fiadanana. Fa rehefa alohantsika miaino ny zava-misy, rehefa alohantsika miaino ny fampianara zao tontolo zao, miaino ny zavatra zay ao ambadika ny fampianara zao tontolo zao dia tsy nafa ny devoly. Lasa miahiahy amin'ny trantontsika dia mavesatra dia votsotra ny fiadanam-po sy fitsarana. Nitoro-hevitra Jesosy ao anatin'ilay izy mba haretatsika eo am-piandrasana azy. Te haritra venao am-piandrasana azy. Dia ozy izy amin'izay miresaka. Hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany zany fahoriany zany. Na izy anao vavaka be manaka-danitra sy délivrance haute dimension. Na iandohalika tanina renina sy erak'isotry dia tsy maintsy hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany zany fahoriany zany. Fa ina kosa ny ambaran'i Jesosy aminao sy teny, zay verina hatramin'ny voalohantsika, zay ny lovanao zay, amen. Ny teny. Io sarobidi indrindra fa miambena ianao ka mivava. Dika le miambena ao zay meretatory ery ambany ery misotra an'izay petit b. Miambena meretatory ianao. Tsy miaro tory hoe aza matory ralina. Fa le teneniko teo aza avelanao atory ny fiainam-panahy. Amen. Azonao zay miambena ianao dia mivava mandrakariva mba haninona ozy izy ahazoery anareo ka andositra zany zavatra ho avy rehetra izy zany. Miambena ianao dia mivava mandrakariva. Raha tianao tsy ho vesarany fiaiaina an'izao fiainana izao, manahoana no aviko ho an'ny vehivavy mbola tsy manambady, raha tsy tianao vesarany zany zavatra zany miaraka amin'ny langaziny zao tontolo zao rehetrarehetra, ondrobotry sy sisa rehetra, ianao tsy manana asa io raha tsy tianao no vesarany zany dia tavoloha ny asa. Metra demande eritrereto inona ny tokony ho atao fa zany rehetra zany atao fotsiny ety ivelany fa tsy vesarany ao anaty azonao ve le izy. So dia nieritreretinareo amin'le hoe tsy vesarana hoe dia eny zany dia maivamaivana eny foana vata tsy vatana le resantsika. Maivana ery miaraka amin'i Jesosy, maivana any anaty maivana ao an-tsaina, maivana ao anatin'ny fo zay le fitsarana promesy nomeny zany mianareo fitsarana fanahy ange ozy izy Matthieu 11:30 11:29 zany mianareo fitsarana fanahy fa tsy fitsarana ny vatana mety arany zavatra maro isan-karazany fa fanahy mitsatra. Ahoana fomba hitsara fanahy mivava mandrakariva. Mana fifandraisana te mahery ianao, rehefa mahery ianao azonao aifika fotsiny zay rehetra ataky rehetra mitady anatona anao. Zay mitady rehetra navesatra ianao lay manavesatra, ianao lay fiaiainany amin'izao fiainana zao, ianao lay tsy fananam-bola, tsy manana kse amiko ianao. Mahery lay velona ato anatika, izy no miany fiainako. No mikapatsiahivinao ny any anatin'ny eritreritra ao any ny zavatra rehetra zay nyrehetrany tompo taminao. Jehova mimpamonjy inona ny azon'ny olona tao amiko, ka raha ny olona tsy afaka manao ninina amiko maika avahianao ry vola, mikisaka ianao. Tsy mahazo manavesatra ny foko ianao, tsy mahazo manavesatra ny saiko ianao fa tsy vitanao zany raha vao tsy ampivavaka ianao. Fantatrao fa zay ny tokony ho atao fa tsy manan-kery ianao anaovana azy. Fantatrao fa zay ny tokony atao fa tsy hitanao hoe tena hoanary zany. Dia ozy ny tenin'i Jesosy eto, mivava
mandrakariva. Mivava mandrakariva. Mivava foana. Ny mahatonga antsika zany mahatsapa ny vesatra de alerta, lakolosy, fanairana. Rehefa henonao mavesapesatra ny fonao, rehefa henonao mavesapesatra ny sainao, misy lakolosy manaitra fotsiny. Vina vavaka farany. Tena tsy hitarito malana piditra mpianatra. Avy ny tety vazamototra rehetra nandritry ny herinandro. Tsy vavaka herinandro. Natao hoe vavaka tsy makaty am-piangonana. Natao hoe vavaka tena le dialogy resatresaka anao sy Jesosy io. Natao hoe vavaka tsy mandany adiny ray adiny roa. Misy manao adiny ray adiny roa mamerina formule fotsiny. Nga zany mitondra hery. Manaova raha barimari adiny ray dia hitanao zany hery azonao anatin'izany. Vy mijoro vavolombelona amiko na hery be avita le raha barimari paster. Fa le hery azo tena ao anatin'le resadresaka ao amin'ny tompony Jesosy. Tena manahirana aloha le fiainana fa zao. Zaho miaraka aminao. Mampahery fo amin'Andriamanitra. Saika torabato an Davida ny olona fa Davida mampahery fony amin'Andriamanitra. Dia mahavita mijoro dia mitsangana dia manontany indray Jehovah inona no ataonay? Nanatafiozy Jehovah dia izy nandeha nanafika. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony olona mahery amin'ny vavaka amin'izay izy afaka mijoro tsara. Amin'izay tsy teoria fotsiny soatra masina sy efa kitsika. Amin'izay le teny omen'Andriamanitra anao. Lay teny omen'Andriamanitra anao. Lay lovanao. Le zavatra nafindra an Kristy, rehefa lasa Kristy dia ny teny nomeny atsika. Ozy vavaka tamin'Andriamanitra hoe raha eo mana masina azy ireo amin'ny fahamarinana. Fa ny teninao ny fahamarinana. Tenin'Andriamanitra ny napetra n'olova. Ary zay nampatonga an'ireo voasoratra na dia be dehibe ary fahavalo amin'ny Baiboly. Be dehibe fahavalo filazantsara. Be dehibe nanisy virusy. Be dehibe namoaka azo karazana zavatra rehetra zao fa garde intacta tsara. Ny afatra Jesosy Kristy. Satria tiany isika azo an'izany lova izany. Atonga antsika iorina tsara amin'ny fotoana izay afiny. Dia rehefa hoavy ny zanak'olona ozy izy ho hitany masonareo dia inona zavatra hitranga hitsangany ianareo eo anatrehany. Misy olona rehefa hita ny zanak'olona dia hiankohaka. Ozy izy misaotra masina milaza hoe era vazamototra io mahita azy daholo. Incroyable ange zany raha lasa nabavy hoe ahoana ary zany, ahoana ary ny possibilité an'izany zavatra ny tany boribory. Dia nefa hita azy daholo hatrany andrefana ka hatrany antsinanana ozy izy filazany azy. Fa amin'izany fotoana izany ozy izy hitomana ny firenena rehetra. Mahitan Jesosy. Hitomana ny firenena rehetra. Hitomana hoe tena misy kay fa tsy angano. Kay tsy fanaovana arba-de Noely fotsiny. Fa tena misy lay Jesosy. Kay tsy fanaovana chasse aux œufs. Zany nataon'ny olona rehefa paka. Fa tena misy lay Jesosy. Ohatry ny hitako misy vazaha marobe hoe c'est quoi ça? Tsy napoizindry vazaha menakavy hoe tena misy le zavatra rangatia. Tsika variana fotsiny nanadroady sy nanesoeso andreto bavaka hoe kay tena nisy. Fa ozy izy Jesosy miresaka eto. Zao tontolo zao rehefa ho avy izy dia hitomany. Fa ianao rehefa ho avy izy dia hitsangana ianao. Hitsangana ianao. Ary na iondrika ary ianao mety iondrika fifaliana amin'izay fotoana izay. Na latsaka ary ranomasonao mety latsa-dranomaso am-pifaliana ianao amin'izay fotoana izay. Satria manino maharitra isika dia miora isika. Amen. Zay ny afatra ho antsika amin'ity andro androany ity. Ampiandrasana an Jesosy Kristy dia mila mivavaka isika mba hahery. Ary mila tsy vesarana inona na inona isika. Velao ny olana ny ivelany. Zavela izy hiditra ao anatinao. Velao ny problema ny ivelany. Zavela izy hiditra ao anatinao. Mivavaha mafy. Manana conversation, manana fifandraisana tsara sy matotra. Fiainam-bavaka matotra tsara amin'ny Kristy. Dia anananao ny hery anohatra an'izany zavatra rehetra izany. Reto maso miditra, reto tsy maso miditra.
ty ekeko ty tsy ekeko atsika itsangana ivavaka te samy miresaka amin'ny tompo androany amin'izay namanginy anao tany anaty fona raha maniry ary ivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto